Ankasitrahana indray ianao tafaraka aminay ato anatin'ity fandarana vokariny seny ity miarahaba ary manasanao anjoy ny fandarana hatramin'ny farany. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana fanavozana isa taona ny lisam-pifidianana hatrany isika amin'izao fotoana izao. Raha toa ka tapitra ny iraika amin'ny 30 janoary lasa teo ny fisoratana anaran'ny olom-pirenena ao anaty lisam-pifidianana dia tsy mbola nofaranana tanteraka izany lisitra izany. Amin'izao fotoana izao dia miroso amin'ny dingana manaraka ny voameramahalo tena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny CENI dia ny fanamarinana sy ny fanitsinana ny lisam-pifidianana. Rehefa vita ny famaranana vonjimaika ny lisitra mifidy dia ho averiny ao amin'ny SED na ilay voamera amin'ny sanan'ny fifidianana anivon'ny distrika makany amin'ny fokotany ny tabilao mirakitra izay ilay asa nototosaina nanomboka ny voalohan'ny volana desambra izay. Dia rehefa tonga ny anivon'ny fokotany moa zany ilay tabilao io dia manana 20 andro ny mpifidy anao fanamariana na fanamarinana ny fisoratany anarana ao anatin'ny lisitra mifidy. Afaka ihany koa mitondra fanamariana amin'izay fisoratana anarana iveriny fa tsy araka ny tokony izy ao anatiny ilay lisitra mifidy io. Efa nahavita ny firaketana anaty milina ireo mpifidy ny soratra anarana ny faritra maro manerana ny nosy. Aorian'izay dia atota printy ny lisitry ny mpifidy, ahitana ny mpifidy vaovao na ampidirina sy ny mpifidy ny sorona. Raha efa izany dia apetraka eny amin'ny fokotany ny lisitry ny mpifidy no faranana vonjimaika, ahafahan'ny olom-pirenena manao ny fanamariana na mitondra fitarainana. Mandritra ny 20 andro aorian'ny fahatongavan'ny lisitra eny amin'ny fokotany ny vepitaona ahafahany manao izany. Arak'izany, ny peta-drindrina isam-pokotany no marika ahafantaran'ny olom-pirenena fa efa tonga eny amin'ny fokotany misy azy ny lisitra vonjimaika, ahazoany manamarina ny mombamomba azy na manitsy sy mitondra fitarainana raha toa ka ilaina izany. Amaranantsika ny fandarana ity fanentanana ny olom-pirenena anatona ny fokotany ity. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Salama président. Français, inona français? Masaka namarina ny anarako anaty lisam-pifidianana. Tena fotoana mihitsy izao mansousy ao. Ianao koa fanaova takazy. Manatona ny fokotany misy ianao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisam-pifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso, aza misalasala manao fanamariana. Ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao, dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokotany zany. Entany koa ny manodidina, ny fianakaviana sy ny namana, satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisam-pifidianana, izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisam-pifidianana ary ianao?